Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndra kely. Miarabanareo rehetra moa zany ny tenako dia nareo izay efa manaraka an'izao fandarany izao. Miarabantsika malagasy manera Madagasikara ihany koa ny tenako ary manonona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy mba ho tanteraka amintsika tsiraray avy isam-batan'olona. Azon'Andriamanitra tanterahany zany karaha mihinanao dia ho ia hoe ataovy ny amen. Iroso hitondra ny fampianarana ho anareo aho ka eno tsara le izy. 2 taona mahery kely zay no lasa tam'izany Jesosy Kristy no efa naminany fa amin'ny andro farany zany hoe mialon'ny aviny Jesosy Kristy apakatra reo zay azy mialon'ny amaranan'Andriamanitra ny tantaran'ity zao tontolo zao ity dia ho Jesosy hoe isy aretina mandringana iseo eto ambony ty tany ity. Jesosy no miteny an'izay. Hoy izy ao amin'ny liko toko fa 2:20 andaovaka itsika le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sorotany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary sorotany lehibe ary mosary sy arety mandringana amin'ny tany samihafa. Ataoko fa mazavabe zany teny nataon'i Jesosy izany. Isy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Tsy hoe firenena anankiray na hoe firenena anankiroa no isehonina hitrangana zany arety mandringana zany fa any amin'ny tany samihafa. Zany hoe firenena maromaro no isy an'io arety mandringana io. Zay le faminanina nataon'i Jesosy 2 taona lasa izay. Ka ny fahafantarako azy dia ity valana aretina Covid-19 zay efa tonga eto Madagasikara ity, efa nitety firenena marobe, io le arety mandringana nambaran'i Jesosy 2 taona lasa izay. Dikan'izany tanteraka ny faminanina na ny teny nataon'i Jesosy Kristy. Manamafy zany fa tena marina ny teny nataon'i Jesosy Kristy. Ka ny lesona voalohany ambarako aminareo, ambarako amintsika tsiraray avy zay manaraka fa zao fandarana zao de ity. Tsy ela intsony zany dia ho avy Jesosy Kristy. Ho avy izy apakatra reo zay tena azy. Fanamarina kely ny olona zay lazain'ny Baiboly hoe azy an'Andriamanitra an' Jesosy dia reo olona zay resy ladry babony fony fa Jesosy no zanak'Andriamanitra ny rana mba amonjy an'ity zao tontolo zao ity. Faharoa, reo olona mino sy manaiky ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana ihany koa no ambaran'ny Baiboly hoe azy an'Andriamanitra na hoe an' Jesosy Kristy. Fatelo, reo zay azy, reo zay an'Andriamanitra, reo zay an' Jesosy Kristy de reo olona mino fa efa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy. Maty mitondra fahotantsika zanak'olombelona araka le voalasan'i Petera voalohany toko 2:7 de nalevina, mino fa nalevina Jesosy ary nitsanga tamy maty, mino fa efa tsanga tamy maty Jesosy ary velona izy am'izao fotoana zao. Fa efatra ihany koa reo zay azy, reo zay an'Andriamanitra, reo zay an' Jesosy araka voalasan'ny Baiboly de reo olona nanokatra ny vavana, nanokatra ny fony ka nandray an' Jesosy Kristy mba hiditra ho aminy, hitoetra ho aminy, nandray an' Jesosy Kristy ka namela an' Jesosy mba anjaka eo amin'ny fiainana. Tsy hoe izy nitondra ny fiainana fa Jesosy no ekeny hitondra ny fiainany mandritra fahavelomany eto ambony ty tany ity. Ny olona tahaka zany no voalazan'ny Baiboly fa azy
na hoe an'Andriamanitra na hoe an Jesosy. Tsy mijanona treo anefa fa ity ny tena pirofo fa azy an'Andriamanitra na an Jesosy le olona de ny fiovam-piainana zay tonga eo aminy, fiovam-piainana amina fanjavatra rehetra. Ahoana ho Paoly apôstôly Korinthiana 2:9-10 hoy izy, ko raha misy olona ao am Kristy, raha misy olona zay efa azy an'Andriamanitra an Jesosy, de tonga olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Tena hoe tsapan'le olona mihitsy fa miova ny fiainana, miova ny tantaram-piainana. Ohatra izao, afaka tamin'ny fahotana, afaka tamin'ny fitondran-tena ratsy, zany zavatra niainany teo aloha, fa rehefa tonga am Jesosy izy dia tsy manana fiainana tahaka zany intsony. Afaka tamin'ny fijangatsagana, afaka tamin'ny fangalarana vadin'olona, afaka tamin'ny fanompona sampy, afaka tamin'ireo zavatra ratsy rehetra niaina toy ny hoe toetra ratsy, toe-po ratsy, fankalana. Tena afaka tamin'izany ny olona zay azy na hoe an'Andriamanitra na hoe efa an Jesosy Kristy. Ka raha tsy mbola ndroso tamin'izany dingan'izany zao ianao zay mahita sy mandre amy zao fotoana zao, tsy mbola natsapan'izany teo fiainanao ianao, de sarotra ny ilazana fa na de manana titre hoe kristianina azy ianao, manana titre hoe olon'Andriamanitra azy ianao, sarotra ny ilazana ho iao hoe ianao de azy, ianao de an'Andriamanitra, ianao dia an Jesosy Kristy. Noho zany satria efa nambara fa tsy ela-tso de ho avy Jesosy. Noho zany de mila miomana dieny zao isika zanak'olombelona, isika vaoka malagasy, mila miomana dieny zao mba anatrika anio fiaviany Jesosy Kristy zay ho avy aka reo zay azy. Rehefa tonga matsizy, rehefa tonga Jesosy Kristy dia zao no ambarany reo baiboly, ambarany baiboly. Tonga izy mba hampakatra zay azy, mba atao inona, mba ho any aminy, ho any am Jesosy, mba hiaraka am Jesosy mandrakizay. Zay le antsona hoe fitsaharana mandrakizay. Fa izao, fa ireo kosa zay azo zany hoe tavela teto ambony ty tany ity fa tsy tafakatra tamin'ny fotoana ny eviany Jesosy napakatra reo zay azy, dia miandry azy ny fahaveretsana mandrakizay. Any am'ireo zay misy ny antikristy, misy ny mpaminany sandoka, misy ny faneratsy rehetra, misy ny devoly rehetra, any no tsy maintsy ovatanina, any no tsy maintsy ametran'Andriamanitra azy. Andoka vakitsika ny voalazan'ny Apokalipsy 20 andininy 10 hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Apokalipsia 20 vakina amin'ny loko 10 zao le voasoratra. Ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solofara zay misy lay bibidy sy lay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro manalina mandrakizay ireo. Ary indro ny seza fiandranana fotsy lehibe sy lay mipetraka eo amboniny, ary ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy itoerany intsony. Ary nahitany maty eo, na ny kely na ny lehibe, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary no velarina boky, ary nisy boky ray koa no velarina, de ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araky ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesy sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy, de samy notsaraina araky ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo, zany no fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Zay zany no voalasan'ny baiboly. Noho zany aza raisina o zava-doza ho anao ny fisiany zao aretina tonga eto Madagasikara izao. Fa raisy hoe lakolosy fetson'Andriamanitra anao, fetson'Andriamanitra antsika malagasy, mba ho amin'ny famonjena, mba ho tonga am'le toerana hoe an'Andriamanitra ianao na an Jesosy ianao. Aoka fatatsika
fa tsy olombitsy ange no tian'andriamanitra vonjena eto ambony tetany ity na hoe eto Madagasikara fa raha ny volasan'ny baiboly no tiana nojerena dia ny olona rehetra mihitsy ny malagasy rehetra de tian'andriamanitra vonjena ary zany no antony natonga an'lay teny ao amin'ny Jaona 3 ao 9 manao hoe fa toy zao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao no meny zanalay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay no zany anjaranao zay am'zao olo izao am'zao andro zao no mandinika sy mieritreritra tsara hoe aiza ny tianao hitondranao ny fiainanao lanitra miaraka am' Jesosy ve sa ny elo miaraka amin'ny antikristy sy mpaminasantoka ary ny faneratsy fiainana mandrakizay ve le miaraka am' Jesosy sa fahaveresana mandrakizay ve miaraka amin'ny devoly averiko indray le teny efa nataoko tery aloha tsy hoe lentsony de ho avy Jesosy tsy hoe lentsony de hifarana tanteraka ny tantaranyity zao tontolo zao ity efa nambarany Jesosy ny famantarana melohany atongavany zany anisan'ny famantarana anisany ho ia de ny fisiny ny aretiny mandringana eny amin'ny tany samihafa de zao ny teny nataony Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo olona nanodidina azy tamin'izany fotoana zany fantatrareo jiosy ho Jesosy fa raha vao manaraka ny ratsany aviavy ka mandravina izy de hoe ianareo rehetra hoe efa kaiky ny lohataona de hoy aho aminareo raha vo hitanareo miseho reo famantaran'ireo anisan'zany ny arety mandringana de oko fantatrareo ho Jesosy fa efa mbia ambaravaranao andonge vakitsika ny voalaza atao amin'ny boky Matio hoe 4:20 de vakitsika ny 9:30 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary mianarana ny fanoarana ny amin'ny aviavy raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina de fantatrareo fa efa kaiky ny lohataona 9:30 de tak zany koa ianareo raha vo hitanareo zany rehetra zany le famantarana zany de oko fantatrareo fa efa mby ambaravarana izy zany hoe Jesosy Kristy zany am'zao tsika miteny zao de efa mby ambaravarana miandro topo de tonga izy sarotra fotsiny ilazana hoe ho avy rapitso na ho avy amin'ny herinandro na ho avy amin'ny taona ho avy iny na ho avy afaka roa taona sarotra nylazanazany fa zay milazan'zany dia mpamitaka mpaminasantoka daholo fa raha ny volasan'ny baiboly dia tsy hoe lentsony de ho avy Jesosy ka dia mila miomana ianao mba tsy sininy fanenenana lesona faharoa indray tany aloha be tany no efa fantatra Andriamanitra fisiny ty aretina zay mandripaka ain'olona ity zany no mahandriamanitra an'Andriamanitra normal angely izy zany no antony natokany Jesosy Kristy 2 taona ny lasa zay de naminany hoe amin'ny andro farany dia isy aretina mandringana amin'ny tany samihafa isy arety mandringana ary Andriamanitra na hoe Jesosy Kristy de nafantatra tsara hoe maninona moa ny isy arety mandringana amin'ny andro farany ny tenan'zany izy satria fantany fa amin'ny andro farany zany hoe efa tombotra ny andro de atezitra be ny devoly romotra ny devoly ka dia manao zay azo atao izy mba anapotena ny fiainan'ny olona zay ny voalaza Apokalipsy 2:20 zao ny voasoratra manao hoe loza ho antany sy ny rahamasina fanidina aminareo ny devoly zay manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny kely sisa ny fotoanany hijanonany eto ambony tetany ity de hitondra retina izy amin'ny andro farany ary tsy retina ihany fa zavatra marobe amin'ny karazana mampahory olona mampijaly olona mampahory mpitondra mampahory mpitondra fanjakana zany no ho ataony devoly io de zay matoka ny aretina fantatry Jesosy zany fa izao no azo fa zao no azadino satria fantatry Andriamanitra fa isy ny aretina mandringana amin'ny andro farany de fatany ihany ko zany
fa isy ny fanasitranana an'zany aretin'zany amin'ny andro farany. Fantatra Andriamanitra fa isy ny aretina amin'ny andro farany, de fantany ihany koa hoe isy ny fanasitranana an'zany aretin'zany amin'ny andro farany. Ka ny fanafody hitan'Andriamanitra fa mahasitrana an'io aretina mandringana io, matosika an'zany aretina mandringana zany, ohatra mba tsy hoeto Madagasikara, mba tsy havony malagasy, dia ny finoana ny Jesosy Kristy sy ny fibebana na ny hoe fialan'ny olona amy ratsy rehetra. Ino tsara nge zao teny ataoko zao hoe raha niran'Andriamanitra sao Jesosy hoety ambonin'ny tany, dia tsy hoe niran'Andriamanitra izy mba amonjy ny fanantsika fotsiny ihany, tsy hoe niran'Andriamanitra izy mba amerina atsika zanak'olombelona mba hoe ho tanan'Andriamanitra fotsiny ihany, fa niran'Andriamanitra ihany koa Jesosy mba anasitrana ny marary, mba hanafaka ny olona zay azo ny herin'ny demonia. Zay ny voalasan'ny Baiboly, Asin'ny Apôstôly 10 ny 9:23 manambara izany. Zao ny voasoratra manao hoe ny am' Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, ka mandehandeha manao soa, manasitrana ny marary sy manafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy. Ary raha madika ny Baiboly nareo, indrindra fa ny boky ny filazantsara, Matio, Marka, Luka, Jaona, de hitanareo tsara fa ny asa tena nasongadiny Jesosy tamin'izy nandalo tety ambony tany de ny asa fanasitranana sy ny asa fanafana ny olona zay azo ny herin'ny devoly. Ka nataiza no nisy an Jesosy, ka nisy olona nararina nantona azy nila fanasitranana de nisotrana zany olo zany. Ary na de ny olona zay tsy nitady fanasitranana avy aminy azy de tongavany spesial de nisotraniny. Tsy resany antsony reo tantara marobe, tantaran'ny olona zay nofatorany devoly, nogejeny devoly, napahoriny devoly, de lasa nanana olana, lasa narary. Tantarany Baiboly fa reny olony reny dia nosotrany Jesosy daholo rehefa tonga teo aminy. Ny tiako ambara zany de zao hoe ny ran'Andriamanitra Jesosy mba ho fanafody fanasitranana ny olona marary, ho fanafody fanafana ny olona marary vokatry ny asany devoly. Noho zany eto de manambara amitsika fa tsy misy maratsy nyetsika ataotsika am'izao fotoan'izao manoloana fisin'ity aretina coronavirus ity. Tsy misy maratsy ny fitsabony atao rehefa tratry ny aretina ny olona. Tsy misy maratsy zao fanapa-kevitra ndraisin'ny mpitondra fanjakana zao fa tena mety be mihitsy, tena mety be, fa ny tena azo antoka, ary ny tena tsara indrindra raha tiantsika ny azo fanasitranana fangana, raha tiantsika ny atosika andreo aretin'ireo, ndrindrindrindra atosika n'lay fanaratsy zay fototry lay aretina, dia mila mino an Jesosy isika arak'ilay nambarako ty ary aloha. Mila mino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra, mila mino an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ty zao tontolo zao ty, mila mandray an Jesosy, mila mampandrosa an Jesosy ao anaty, mila mampanjaka an Jesosy eo amin'ny fiainatsika isika. Ary tsy isika zay fa tonga kristiana ihany no tokony hanamafy an'izany, fa sika malagasy rehetra mihitsy dia atsona mba tena ino an Jesosy fa izy ho zanak'Andriamanitra, izy ny tompo, izy ny mpamonjy, izy ny vahaolana tsara indrindra manoloana zao fisina aretina coronavirus zay fa tonga eto am'ty firenena malagasy misy antsika ity. Ary tsy mijanona io ihany koa fa nisan'ny fanafody lehibe indrindra de ny fibebahana, ny fifonana amin'Andriamanitra ary ny fanapahana hevitra hiala amy ratsy rehetra. Efa namarako taminareo tamin'ny heriny raha tsy diso fa nyteny tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra ndray andro. Zao ny teny nataon'Andriamanitra, andonge vakitsika ato amin'ny mpanjaka tantara faharoa hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy le izy, tantara faharoa 7:20, de zao ny teny nataon'Andriamanitra: ko ino raha mampiantona ny andro ao, ka tsy misy ranonorana latsaka, nasiako mandany tany ny valala,
nanaterako aretimandrikana ny oloko zany hoe raha miseho reo zavatra ratsy reo hoy Andriamanitra tsy to tamin'ny zanak'Israely de zao ny teniko aminareo tsy hainareo izy ny mamany olana vokatr'ireo zavatr'ireo tsy hainareo ny miala am'ireo zavatr'ireo tsy ho vitanareo zany na iotikavianareo na iotikavanana fa izao amin'ny 14 raha ny oloko raha ianareo zay milaza fa manompo natsona tamin'ny anarako ho avy aniritena hivavaka sy tadiny tavako ary indrindrindrindra hiala amy ratsy fanaony de iainao nareo any an-danitra ka miala ny elokareo ary ositraniko ty taninareo ity zay ny tena ataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ary za manokana mampanopin'Andriamanitra dia resy lahatra hoe mandraka ankehitriny de mbola zay ihany ko ny teny ataon'Andriamanitra amitsika rehetra kristianina amitsika rehetra malagasy fanafody masitrana ny retina ny fibebana amin'Andriamanitra fialana amy ratsy fanafody matosika an'ilay fanaratsy mitondra ny arety mandoza io teto Madagasikara ny fibebana amin'Andriamanitra na ny fialana amy ratsy no zany de hoy aho hoe aza mangatakandro mihitsy isika fa zao am'izao andro zao mihitsy de oka napa-kevitra tena hoe an'olo tena ho an' Jesosy ataovy ampy zay tantaram-piainanao lasa nanao ambanjavatra finoana an' Jesosy na hoe nanadino ny fanekenan' Jesosy fa manompoka androany tapohy ny hevitrao vaolana tsara indrindra ho antsika malagasy zany tapohy ihany ko ny hevitrao hiala amy fahotana rehetra hiala amy zavatra ratsy rehetra mety eza tena iova tanteraka mihitsy anao atao vitan'ny vadinao atao vitan'ny zanakao atao vitan'ny ray aman-dreninao atao vitan'ny olo-patatrao fa tena tapa-kevitra ny hiala amy ratsy anao ary tapa-kevitra ny hitondra fiainanao olona vaovao raha miroso am'zany isika de tiako milaza vaovao mafaly fa de ho avan'Andriamanitra ity firenena malagasy misy antsika ety marina fa namonina fatola be dehibe teto ambony tany ny aretina coronavirus zay devolony ao ambadika fa hogaga ny olona azo voninahitra Andriamanitra satria ho avan'Andriamanitra i Madagasikara ety raha miroso am'izao dingana nambarako zao itsika de ny finoana an' Jesosy sy ny fibebahana na ihany ko hoe ny fialana amin'ny ratsy rehetra izany dera ny ajary ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary fanampy zay ihany ko de izao aza matahotra ianao malohana fisian'ny aretina coronavirus marina fa manana ny heriny izy tena manana ny heriny izy fa rehefa tonga am' Jesosy ianao de afaka ny anohitra azy tanteraka amin'ny alalan'ny finoanao ianao marina fa be debe ny olo efa voany fa izao rehefa tapa-kevitra ny ala amy fahotany ianao tapa-kevitra ny bebaka ianao de mora aminao ny anohitra azy ary ity ihany ko misy fanafody manaraka tiako zaraiko aminareo vakio ny bokyny salamo fa raiky amy 20 vakio ny bokyny salamo fa raiky amy 20 izy ray manontolo de vakio amy teny mafy intelo isan'andro anao no mamaky an'izay teny zay maraina atoandro arivo raha ohatra ka mararirary ianao zay ny fatsapanao tenanao ohatry ny afafa be azy zany ndraindray koa mantsia tsy marary akory ianao tsy tratra le aretina fa le taotra ny lasa mamparary anao fotsiny ka raha sendran'izay ianao de vakio intelo isan'andro salamo fa raiky amy 20 vakio amy teny mafy vakio maraina vakio atoandro vakio ny arivo fa hitondra fanasitranana ho anao zany raha ohatra ihany ko horatsika fiarovana le izy de vakio isan'andro ny salamo fa raiky amy 20 vakio maraina vakio atoandro vakio ariva fa hiaro anao tsy hotratry ny aretina zay salamo fa raiky amy 20 vakina izay ka dia tompany amindra fo amitsika rehetra amindra fo am'izao malagasy zao ary ny tompany andray an-tanana an'ty firenena malagasy misy atsika ety ka dia ivoko mpandresy isika malagasy ivoko mpandresy ka hitolagaga ny olona rehetra fa tsy misy maty eto an'ty firenena ety ary tsy hianaka tahaka zay fa nazo firenena maro
tiaretety raha tonga eto Madagasikara fa mety ady izy mandeha izy miala eto amty firenena tya izy tsy mijanona eto omenan'Andriamanitra voninahitra andao hivavaka sotra tompo isika ry Andriamanitra io misotra amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka nanambarany sitraponao aho tamty androandroany ety miaiky izay ary manaiky fa efa manitsika vanandro faran'izay miaiky izay ary manaiky fa dia hoavitsy ela Jesosy satria efa nampahafantariny anay ny famantarana hitranga ko ankehitriny Andriamanitro dia manapa-kevitra ny anolo-tena ho anao Jesosy izahay manapa-kevitra ny verina aminao Andriamanitra raitsy to tompon'izao rehetra zao izahay ary ankehitriny ihany koa Andriamanitro ho fanoeranay nio aretina io ho fanoeranay nio devoly mitondra nio aretina io dia hiala amin'ny fahotana izay hiala amin'ny lalan-dratsy zao malagasy zao tena anao dignina lehibe zahay androany de azo voninahitra anao Andriamanitra satria mino zay fa anao zavatra lehibe sy magaga tokoa ianao amty androandroany ety nitera sy miaja ary voninahitra ho anao irery any reo marary ny aretina coronavirus kosa am'izao fotoana zao sitranina amin'ny anaran'i Jesosy sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ary reo zay manana aretina hafa vonjeo izy Andriamanitra sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ary ny olana rehetra nentin'ity aretiny ity de miala amin'ny anaran'i Jesosy midevoly fotsy zany miala amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo amen zay zany ny afatra nentina ho antsika tamty androandroany ety ka de mirary soa antsika rehetra mirary fahasoavana samy tain'Andriamanitra amin'ny andro manaraka indray tompo